Ampifaliana mandrakariva hatrany ny tafatafana amintsika mpanaraka ny pejy zava-manahirany vehivavy a. Fiby na foiby indray a no vehivavy ao amin'ny testameta vaovao a ifaninanantsika manomboka androany a ka hatramin'ny alatsinainy 15 Desambra 2024 amby 12 amin'ny ora any Madagasikara. Sorato amin'ny commentaire zavatra 10 fantatrao momba ny fiby na ifoiby a, dia asaivo manao réaction zay olona rehetrarehetra fantatrao a, dia zay commentaire mahazo réaction maro indrindra amin'ny alatsinainy 15 Desambra 2024 amin'ny 12 amin'ny ora any Madagasikara no mahazo ny 5,000 ariary indray a amin'ity volana Novambra sy Desambra ty. Zany hoe aza miandry amin'ny farany ohatrany nataontsika tamin'ilay fifaninanana tamin'ny Novambra teo a, fa alefaso alohan'ny commentaire dia asaivo manao réaction ny olona fantatrao satria arakaraka ny mahalava ny fotoana anasanao olona anao réaction zany no azahoanao réaction maro kokoa ka azahoanao an'ilay 5,000 ariary amin'ny alatsinainy 15 Desambra 2024 amin'ny 12 amin'ny ora any Madagasikara. Tombony ho antsika izay manaraka ny vidéo eto moa zany a, zay raha teo ny tanjonantsika amin'ilay fianarana momba ny vehivavy ao amin'ny baiboly a, tsy hoe za rery ny mampianatra zany fa isika koa dia milaza zay rehetra fantatsika momba ny fiby na ifoiby a, fa manome fampidirana ary indrindrandrindra fintiniko amin'izao fanazavana momba ny fifaninanana zao a, ireo lesona fito a tokony raisitsika vehivavy kristianina indrindrandrindra avy amin'ny fiainan'ny fiby na ifoiby, fa afaka ampiarin'ny kristianina rehetra mazava ho azy, tsy ny vehivavy fotsiny ihany. Ao amin'ny Romanina toko 6:10 a, ny andinin'ny voalohany ihany no voatonona ny anaran'ny foiby na fiby. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Iny ifoiby anabavintsika, i Paoly no nanoratra ny epistily ho an'ny fiangonana tany a Roma, izay antsoina amin'ny baiboly malagasy hoe Romanina. Iny ifoiby anabavintsika hoy i Paoly ilay malaza sy ankalazain'ny fiangonana sasany hoe nampangina ny vehivavy, tsy namela ny vehivavy teny sy andray andraikitra tany a Korinto sy tany Efesosy no mandefa vehivavy mitondra ny taratasy izay nosoratany, dia ny epistily ho an'ny Romanina. Iny ifoiby anabavintsika diakon'ny fiangonana aty Krenkea. Diakona zany izy araka ny voalazan'ny Paoly. Lazaiko tsara aminareo mba ho raisinareo ao amin'ny tompo izy, araka izay mendrika ny olona masina, ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilany anareo. Fa izy dia piahiny maro mba amin'ny tena kokoa. Averiko vakiana amin'ny toy tsara, Romanina toko 6:10 ny andinin'ny 1 sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy a, iny ifoiby anabavintsika diakon'ny fiangonana aty Krenkea, lazaiko tsara aminareo mba ho raisinareo ao amin'ny tompo izy, araka izay mendrika ny olona masina, ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilany anareo, fa izy dia piahiny maro mba amin'ny tena kokoa. Raha nianatra an'ireo vehivavy tany amin'ny testameta taloha antsika dia sady nianatra ny tontolon'ny testameta taloha. Raha mianatra ny vehivavy amin'ny testameta vaovao koa zany antsika dia sady mianatra ny tontolon'ny testameta vaovao. I Paoly rehefa nanoratra dia efa maty, nitsangana tamin'ny maty, ary efa niakatra tany an-danitra Jesosy. Zany hoe foiby na ifiby zany dia tsy mitovy amin'ireo vehivavy i Maria anankienina sy Marta izay niara-niaina tamin'i Jesosy efa nianary antsika, fa isan'ny vehivavy voatonona ao amin'ny baiboly rehefa taorianan'i Jesosy mihitsy ifoiby, zany hoe niara nanao asa misiona tamin'ny Paoly.
Matetika ny fantatsika niaraka nanao asa misiona tamin'i Paoly dia i Timoty, i Lioka, i Titosy, fa tsy dia voaresaka loatra fa i Foiby na i Fibi koa dia tena niara-nanao asa misiona tamin'i Paoly. Izay nahatonga ny teolôjiana maro manapirofo fa i Foiby na i Fibi zany no inona fa nampitondrain'i Paoly ny epistily izay lava indrindra sy mirakitra fampianaram-pinoana be indrindra amin'ny taratasy rehetrarehetra izay nosoratany. Tamin'ity tontolony niainan'ny Fibi sy Paoly ity moa mbola tsy nisy ny atao hoe impression. Efa tamin'ny andron'ny réformation tamin'ny taonjato fahaenina amby folo amin'ny taonjato iainantsika zay vao nisy ny atao hoe impression. Fa ny soratra rehetra ilay ataontsika kristianina hoe baiboly sy soratra masina antanantsika ankehitriny zany dia tena nosoratana tanana ary nasaina nentin'ny olona ho vakiana tamin'ny fiangonana. Ny epistily ho an'ny Romanina zany dia tena soratanan'i Paoly nampitondrainy an'ny Fibi ho an'ny fiangonana kristianina tany a Roma. Zany hoe efa nisy fiangonana kristianina nitsangana zany tao a Roma. Roma ilay nanenjika an' Jesosy, ny miaramila Romanina ilay namono an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no nisy kristianina jiosy sy grika tonga mpino an' Jesosy. Ka tamin'io fiangonana na vondron'olona tao a Roma io mbola tsy nisy trano fiangonana tamin'izany taonjato voalohany zany, fa i Fibi zany dia isan'ireo mpiahy ozy Paoly eto isan'ny mpiahy maro ao amin'ny teny fototra grika io dia tena hoe patron, prostates zany hoe patron vehivavy. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny nianatra ny tontolon'ny testameta vaovao zay tany amin'ny seminera tany a Madagasikara, dia isan'ny zavatra nianaranay tao amin'ny tontolon'ny testameta vaovao zany ilay système socio-économique hoe patron miahy ny mpiasany rehetrarehetra dia isan'ny nitsindriana foana sy ohatrany hoe normalizevana ny fandraisana anazy dia hoe tokony lehilahy ihany, raim-pianakaviana ihany no patera, patrosy azafady. Samy hafa ny patrosy amin'ny système socio-économique sy ny hoe patera ilay hoe raim-pianakaviana. Mazava ho azy ny akamaroan'ny patron na ny patrosy tamin'ny tontolon'ny testameta vaovao dia raim-pianakaviana lehilahy anankiray izay manana ankohonana na olona ahiny maromaro miasa ho azy fa tsy mba niresahanay mihitsy tamin'izany hoe i Fibi kay, i Foiby dia tena patrosy vehivavy, zany hoe nisy koa zany ny patrosy ilay adikan'ny baiboly malagasy hoe mpiainy maro vehivavy tao amin'ny tontolon'ny testameta vaovao, ary iray amin'izany i Fibi na i Foiby. Amarin'ny Paoly moa fa niahy anazy i Fibi sady niahy ny fiangonana tao a Roma. Araka ny lazaiko teo mbola tsy trano fiangonana zany tamin'ity fotoana ity izay moa no maha ilavana ny fahaizana ny zava-nisy ara-tontolo kultoraly, ara-kolotsaina ao amin'ny testameta vaovao fa tsy raisina fotsiny songatsongaina ny tenin'Andriamanitra dia hazavana arak'izay itiavana anazy. Ny teo amin'ny tontolon'ny Romanina satria mbola zanatany Romanina ny jiosy sy ireo mpino vaovao an'i Jesosy ho Kristy, ilay atsotsika ankehitriny hoe kristianina tamin'ny andron'ny testameta vaovao indrindrandrindra ny taonjato voalohany dia mbola tsy nisy an'izany trano fiangonana manokana zany ny kristianina, fa Jesosy sy ny mpianany mbola nakany amin'ny sinagoga, zany hoe niara-nivavaka ny kristianina sy ny jiosy.
fa tsy tahaka ny ataontsika ankehitriny hoe ny moské ho an'ny musulman fotsiny, ny fiangonana ho an'ny kristianina fotsiny, dia ny sinagoga ho an'ny jiosy fotsiny. Fa ny aty ivelany zao tao a France zao za efa nahita miangona ao anatina tempoly na toerana fivavahany kristianina ihany koa ny jiosy. Tany no nanatriako sabata jiosy voalohany dia tena miara mivavaka eo zany na kristianina na jiosy dia miara manatanteraka ny sabata zoma hariva jiosy dia indrindrandrindra moa aty Amerika tena efa mivelatra be dia be ny fiangonana kristianina indraminy jiosy anaovany fankalazana ny sabata. Dia be koa ny trano ana finoana jiosy indraminy kristianina koa anaovany fotoam-pivavahana amin'ny lahady maraina. Dia tahak'izay zany ny zava-nisy tamin'ity tontolon'ny testameta vaovao ity tsy nisy hoe tiany anay kristianina dia tiany anay jiosy, fa afaka niaraka nampiasa toerana anankiray mitovy ny jiosy sy ny kristianina, na dia efa nanomboka aza tamin'ity vanim-potoana niainan'ny Paoly sy nanoratan'ny epistily ity ny fanenjehan'ny romanina ny kristianina. Ny jiosy ny fanjanahany romanina, ny ampira romanina zany namela ny firenena zanahany tahaka ny jiosy ny vavaka tamin'ny finoany ihany. Zany hoe nanaja ny lafiny religieuse zany ny romanina, fa isan'ny nenjehiny kosa nefa ny fivavahana kristianina izay nieritreretina ho sekta jiosy tamin'izany fotoana izany. Zany hoe mbola tany atokantrano zany ny kristianina sasany no niangona rehefa nanomboka ny afinafina ny fanenjehana ny fivavahana kristianina, ary nanomboka tamin'ity taonjato voalohany ity koa dia efa nanomboka nisy koa zany ireo jiosy izay nanomboka n'ilay nanenjika an'ilay fivavahana kristianina, ka tany an-tranony Fibi na Foibo ilay patronne vehivavy zany no niangona ity fiangonana tany a Roma ity. Izay zany ilay maro ny teolôjiana mampiasa ny terma fampiasan'ny fiangonana ankehitriny i Fibi zany dia présidente ny fiangonana tao a Roma. Ilay hoe diakonona na hoe diakona dia teny grika izy io, indraindray izy io adikany baiboly anglisy frantsay sy malagasy hoe mpanompo servant na ministère na hoe mpanao asam-piangonana, na misy fotoana koa izy io adika hoe leader na mpitondra fiangonana. Ny baiboly malagasy izay ampiasako eto moa dia mampiasa direkta mihitsy an'ilay teny hoe diakona fiangonana. Fa ity dia tsy mitovy amin'ilay diakona sampana diakona amin'ny fiangonantsika ankehitriny, fa misy contexte izay hidirantsika lalindalina kokoa amin'ny fampianarana feno. Arosoko izay contexte izay mba azahoantsika tsara araka ny hitantsika amin'izao sary izao zany, fa tsy ireo lehilahy ihany no ny fanampy nampiparitaka ny filazantsara ny Jesosy Kristy tamin'ny taonjato voalohany, fa i Fibi koa niaraka tamin'ny Paoly izany tamin'ireo asa misiona nataony an-dranomasina. Hitantsika tsara fa impiry Paoly nivaky sambo, nisy vehivavy zany niara nanao asa misiona taminy ary ny zava-nisy tamin'ity tontolon'ny testameta vaovao ity ny olona mpitondраina taratasy tahaka ny Timoty sy Titos sy Lioka no tompon'andraikitra voalohany mamaky an'iny taratasy iny amin'ny fiangonana izay entiny, sady manazava zany hoe mila olona azo antoka, tsy fakitera fotsiny. Ohatra ny androntsika ankehitriny zany ny mpitondra taratasy tamin'ny andron'ny testameta vaovao tamin'ny tontolon'ny testameta vaovao, fa mila olona sady mahazo an'ilay taratasy afaka manazava n'ilay zavatra voasoratra ao anaty taratasy raha misy manontany ary midefendre ny legitimiten'ilay taratasy. Izany hoe Fibi dia tsy fakitera mpitondra taratasy sy mpiara-miasa nanao asa misiona tamin'ny Paoly fotsiny. Ilay Paoly eritreretintsika hoe tsy miara-miasa amin'ny vehivavy, tsy manaiky ny vehivavy hitarika, tsy manaiky ny vehivavy hiteny,
raha jerena ny tontolon'ny testamenta vaovao sy ny fiaraha-miasan'ny Paoly sy Fibi dia i Paoly zany dia isan'ny nanome lalana ny Fibi hitory hitarika fiangonana amin'ny mahadiakona anazy mpiain'ny fiangonana amin'ny mahapatron azy ary namaky nitory ny filazantsara tao amin'ny fiangonana tao Roma amin'ny mahampitondra ny taratasy sy ny filazantsara azy ary namakafaka ny teolojia izay nosoratana raha nisy nametraka fanontaniana tamin'ilay taratasy izay nampitondrana azy. Tsy dia mahazatra antsika kristianina loatra satria tsy nampianarina antsika hoe nisy vehivavy na mpianatra koa tao amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao dia i Fibi ray amin'izay voasoratra amin'izy ireo. Araka ny voalaza moa dia tany Krenkea, tanàna anankiray amoron-dranomasina, izany hoe misy port lehibe tany Roma zany ity tanàna misy any tany Korinto ity tanàna misy any Fibi ity izany hoe ny teny grika zany no fampiasa tao ary nivezivezen'olona maro zany port zany ohatrany aminay any Majunga any zao dia tena fidirana sy fivoahan'olona maro samihafa zany hoe toerana stratezika niparitany ity filazantsara na epistily izay nosoratan'ny Paoly ity zany ny tao Krenkea na tany amin'ny ilany atsinanany Korinto izay misy ny fiangonana tao Roma. Izany hoe i Fibi zany izay vehivavy no isany niara-niasa tamin'ny Paoly nitondra ny epistily amina toerana foibe toerana zany Roma zany zao amin'ny androntsika ankehitriny any Vatican ny foibeny fiangonana katolika eran-tany dia i Fibi zany no tena hoe présidente ny fiangonana tao amin'ny foibeny fiangonana kristianina tamin'izany fotoana izany. Ny lesona fito izay azavaintsika amin'ny antsipriany azontsika raisina amin'ny tantaran'ny Fibi dia izao hoe Fibi dia vehivavy nanana ny naha izy azy izany hoe vehivavy nahay namaky grika sy nanazava teolojia voasoratra amin'ny teny grika zany tamin'ny taonjato voalohany dia tena vehivavy nanana ny naha izy azy intellectuellement mazava ho azy moa ara-batana zany Fibi dia isan'ny vehivavy natanjaka niara-nandeha sambo niara-nanao asa misiona tamin'ny Paoly ary vehivavy nijoro izy satria mbola nenjena ny fivavahana kristianina tamin'izany. Tsy titra privilège tahaka antsika kristianina ankehitriny ny mitony tena ho kristianina tamin'izany fotoana izany fa tena riska. Mety hisy hamono, mety misy manenjika anao fa nanaiky hiditra amin'izany riska izany Fibi amin'ny maha patros na mpiain'ny fiangonana anazy dia mazava ho azy financièrement indépendante, vehivavy nanan-karena sy nanam-bola zany Fibi ka nampiasa an'ireo fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra nomena azy ireo izy hampiroboroboana ny filazantsarani Jesosy Kristy tamin'ny maha filohan'ny fiangonana anazy. Izany hoe ny lesona voalohany zany dia nampiasa ny talenta rehetrarehetra sy ny fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra izay nomena azy Fibi na ara-batana io na ara-tsaina io mahiratra zany izy nianatra mahay grika zany izy dia nampiasany ho fampandrosoana ny fiangonana zany organisationnel mampiain'ny fiangonana anazy zany hoe présidente ny fiangonana zany mandrindra zany izy hoe amin'izao fotoana izao mivavaka, amin'izao fotoana izao manomana ny fanasan'ny tompo sy ny tariny, tena leader organisationnel zany izy ary mazava ho azy manam-pinoana izy leader spirituel izy. Azo eritreretina fa tsy maintsy misy ny olana tsy mitovy hevitra ny conflit ao anatin'izany fiangonana zany. I Fibi na i Foibe zany no mpiandraikitra ny famahanan'ireo rehetrarehetra ireo, nampiasa an'ireo fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra nananan'ireo izy fampiroboroboana ny filazantsara tamin'ny taonjato voalohany fa tsy nanao fotsiny vehivavy ny vehivavy tamin'izany fotoana izany indrindra ny teo ambanin'ny fanjakana Romana dia tsy mahazo miteny eo amin'ny publika,
tsy mahazo misolon-tena entité en public. Fa mazava ho azy moa satria tao an-trano n'ity fiangonana ity no miangona, dia tsy nenjeny fanjakana romanina zany izy, tsy tany amin'ny sinagoga ofisiel koa, dia mahazo miteny tsara Fibi tao amin'ny fiangonana, tao an-tranony, afaka nitory nanazava ny epistily ho an'ny romanina. I Fibi zany no teolôjiana nanazava ny epistily ho an'ny romanina talohan'ny Lotera, talohan'ny Augustin sy ny rain'ny fiangonana rehetrarehetra izay fantatsika. Tsy ireo fanomezam-pahasoavana sy talentany ihany nampiasainy, fa nampiasainy koa ny vola aman-karenany. Isika vehivavy matetika mieritreritra hoe ilay rakitra kely ariary zato any am-piangonana iny ihany no fandraisantsika anjara, fa ny volako dia ahy manokana iny fa tsy ampandrosoako ny asan'Andriamanitra. Modely asehon'Andriamanitra ho antsika vehivavy financièrement indépendante tahaka ny Fibi koa zany fa natao ampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra koa ny vola aman-karena omeny antsika vehivavy. Fahatelo, nampiasa ny position sociale sy financière amin'ny maha-patrosy anazy ho mpiainy fiangonana koa i Fibi. Etsika ankehitriny ny vehivavy malagasy hoe efa ministra, ben'ny tanàna, député, dia tsy mampiasa an'izany position spéciale privilégié socialement zany ho fampandrosoana ny fivavahana kristianina. Marina fa resahana foana io hoe laïcité de l'État tsy voatery amin'ilay titre mahampitondra fanjakana sy mpiasam-panjakana anao no ampiasanao ny pouvoiranao amin'ny mahavehivavy anao, fa manana lanjany be amin'ny fiangonana mandraka ankehitriny zany hoe raha vehivavy mera zany no ikambana amina fiangonana anankiray ka mandray andraikitra présidente ny fiangonanao, dia tena azo eritreretina tsara fa mampiroborobo ny fitorinan'ny filazantsara izany. Izay nataon'ny Fibi, nampiasa ny position privilège social izy satria na ireto lehilahy reto araka ny hitantsika amin'ny sary reto dia tena tsy nanambany sy nanao tsinotsinona vehivavy araka ny fieritreretantsika azy tao amin'ny tontolon'ny testameta vaovao, satria fantany hoe patronina i Fibi no miteny manana autorité, na i Paoly aza nampiasana izany autorité ny vehivavy zany namparitana ny filazantsara, zany hoe azontsika vehivavy ampiasaina tsara ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, ny position sociale omen'Andriamanitra atsika. Fa tsy ampiasaintsika hampiroboroboana ny féminisme fotsiny ohatra, fa azontsika ampiasaina ho fampiroboroboana ny filazantsara koa. Fahaefatra, ny andraikitra napetraka taminy, ny maha-responsable, ny maha-lidera azy, itsika vehivavy efa naturellement nomen'Andriamanitra n'io fanomezam-pahasoavana pitarika io. Ny vehivavy ny tena mampandeha n'io ankonana io, za dia tena mirehareha fa nanana ray tena hoe lidera teo amin'ny sehatra izay nisy azy fa ny tao an-tokantranonay tompoko dia mamanay foana ny tena lohany mampandeha ny fiainany ankonanay, ary tena nanaiky an'izany dadanay. Tena avelany amin'ny mamanay ny fandrindrana ny zavatra maro ao an-tokantrano ao, nomen'Andriamanitra antsika vehivavy zany. Fanomezam-pahasoavana mahareny handrindra antsika zany, azontsika ampiasaina ao amin'ny fiangonana koa zany. Hitantsika tsara ny fahalovana nateraka ny fitondrana patriarkaly tao amin'ny fiangonana, fa lasa fiadivana pouvoir, fametrahana hierarchie. Ny izay moa no mahakamaroan'ny lehilahy hoe zava-dehibe aminy io le hoe mila hajaina izy amin'ny position ametrahana azy io. Rariny raha ohatra ka tamin'ny andron'ny mamaneny lava nitenenan'i Jesosy hoe mila atolotra amin'ny fomba ofisialy mahampisorona be azy izy, dia ny fandraisan'ny toe-tsain'ny lehilahy izay fotoana izay hoe hiady ny pouvoiranay sy ny positionay ambonimbony no zahay zany ty vehivavy ty, nefa amintsika vehivavy tsy izany pouvoir sy position zany no zava-dehibe amintsika, fa io fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika mahay mitarika sy mahay mandrindra naturellement io. Andao ampiasaintsika ao am-piangonana zany, fa tsy isika vehivavy indray
menimena ihany tsika hoe ny vehivavy tsy mba misy mitarika ao amin'ny fiangonana mihitsy, tsy heno mihitsy ny feonay vehivavy, nefa isika vehivavy ihany no mifidy lehilahy ho mpitarika ao amin'ny fiangonana fa tsy mampiasa an'io fanomezam-pahasoavana maha-lidera-tsika vehivavy io ka ny nataon'ny Fibi ao amin'ny fiangonana. Ny fahaenina, ny fahadimy azafady, nampiasa ny fahaizany Grika, nampiasa ny fahaizany manazava ny soratra masina ho an'ny fiangonana i Fibi. Betsaka antsika vehivavy na teolojiana manana master doctorat en théologie ary rehefa tsy omeny fiangonana sehatra tsika ampiasan'izany fahaizantsika zany amin'io hierarchie mahasaro-piaro ny lehilahy io dia mangina ampirimitsika any ny fahaizantsika teolojia. Fa i Fibi marina fa niposen'ny Paoly sy niandry ny fanoloran'ny Paoly izy vao nanatanteraka an'izany asa zany, fa isika vehivavy koa na dia lavy ny fiangonana aza ny ministeratsika ka tsy misy fiangonana tena hoe manolotra antsika tahaka ny nataon'ny Paoly mba hananantsika n'izany fahefana zany, efa malalaka tompoko ny fahafahana miteny sy mampianatra tahaka izao ataoko izao eto amin'ny réseaux sociaux amin'izao. Tsy mila anara-piangonana tsika fa ampiasao ny fahaizantsika Hebreo sy Grika sy ny tontolon'ny testameta taloha sy ny testameta vaovao sy ny teolojia izany anarantsika, hampianarantsika tahaka ny nataon'ny Fibi nampiasa ny fahaizany ny mpianatra soratra masina. Ny fahaenina, ny finoany an'Andriamanitra, ilay natoky an'Andriamanitra fa tsy niankina tamin'ny maha-patronina anazy na ilay fanajany olona anazy, fa tena hoe nanam-pinoana i Fibi tahaka ny Timoty sy Titos sy Lioka sy ny lehilahy rehetrarehetra izay nanam-pinoana niara-niasa tamin'ny Paoly koa i Fibi dia nampiasa n'izany finoana izany, naneho izany mibaribary fa tsy niafinafina satria vehivavy izay mifandray amin'ny lesona fahafito farany dia tena nampiasa ny fahasahiny sahy nanohitra ny norma sosiala hierarchika napetraka ny Romanina tamin'izany fotoana izany hoe ny lehilahy no miteny eo amin'ny publika sy mitarika i Fibi, fa niraisiny ny andraikitra maha-prezidanty ny fiangonana, mahampitory ny filazantsara azy rehefa nirany Paoly izy. Azo inoana fa vitsivitsy zany reto lehilahy mihaino tsara azy reto satria vehivavy izy, fa mety maro ny lehilahy mbola nanana an'io fotom-pisainana patriarkaly teo amin'ny tontolo Romanina sy Jiosy io hoe vehivavy koa ve dia hiteny dia ho enoina, fa sa izy nijorona dia nisy an'izany aza, nitarika izy namory izy ary nanohitra an'izany fotom-piheverana sosialy, norma sosialy napetraka ny fiarahamonina zany. Raha fitiniko zany ny lesona fito tokony ianarantsika amin'ny fiainan'ny Fibi dia ampiasao ny talenta sy fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra omen'Andriamanitra anao, ny vola aman-karena, ny position sosiala, ny maha-lidera, ny fahaizana, ny finoana ary ny fahasahiana ho vehivavy ho mpandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny Fibi. Teo an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.